faly miaraba anao ny tokantrano manaraka ny météo miaraba koa ny pino kristianina anatratra izao andro ny noely izao mahakasika ny toetrantsika kosa ny anomboana azy dia ny mahakasika an'ilay rivodoza salan amin'ny ankapobeny zany izy raha mita amin'ny 12 ora lasa zay tamin'ny ity tolakandro ity dia somary nisy fianana kely zany ny heriny amin'ny ankapobeny fa nazana zany dia mbola mijanona ho tempête tropicale modéré hatrany aloha zany ny tanjakany hatramin'ny izao toy izao ary ny mombamomba azy ny fohibeny tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tany amin'ny 9 sy 500 kilometatra atsinana navaratra atsinanany Sainte Marie any zany ny rivotra miaraka aminy mahatratra hatrany amin'ny 5 kilometatra isan'ora arahina tafiotra 90 kilometatra isan'ora mahafaka hatrany amin'ny 5 kilometatra isan'ora moa zany izy tia ary mikisaka miakandrefana hatrany araka izany ara dia tsy miova hatreto ny vinavinany mety ho lalany ary tombanana miditra ao amin'ny fatry ny analanjorofo hatrany zany izy manomboka ny alahady maraindraina no any araka izany dia miova ho toy izao indray ny filazana loza miaraka aminy zany hoe filazana miloko mavo na loza manambana ho any fatry ny analanjorofo ny distrikany Sambava, Andapa, Antalahy, Toamasina voalohany sy faharoa, Befandriana avaratra, Mandritsara, Andilamena, Amparaparavola ary ny any Ambatondrazaka any zany filazana miloko maitso kosa na loza fanairana ny distrikany Vohimara, Bealalana, Antsohi, Mampikomy, Borziny, Tsaratanana, Brikaville, Moramanga, Tanambao-Manapotsy ary ny any Anosy Analano any zany amin'ny akabeny na dia miditra antanety azy izy ity dia tombanana ienany heriny fa ny arotsakorana miaraka aminy kosa dia tombanana mitoetratrany indrindra ho an'ny tapany avaratra ny nosy ny aty amin'ny tapany avaratra tsinanana aty zany ary avokatr'izay dia misy ihany koa ny filazana fampitandremana ny abetsahana rotsakorana indrindra ho an'ny faritra vitsivitsy zany fatry ny Asava, Analanjorofo, Alaotra Mangoro, Sofia, Boeny, Betsiboka, Atsinanana dia filazana miloko mavo ary filazana miloko maitso kosa ho an'ny Ambanja sy ny any Besalampy ary ny Ambatomainty, Morafenibe sy ny distrikany Maintirano amin'ny akapobeny raha ny rivotra ihany koa dia manodididina ny fatry ny Sofia sy ny amin'ny fatry ny Diana, Analanjorofo sy Sava iny zany tena misy ny rivotra mafimafy miaraka aminy ny toetrantsika kosa indray ary ho an'ny andro ny arapiso dia efa tomanana mipetraka tsikelikely zany ny orana miaraka aminy ety amin'ny ilany avaratra tsinana ny fatry ny Savasy ety amin'ny fatry ny Analanjorofo aty zany mandrahona kosa ny andro ny ilany atsinanany Sofia sy ny ety amin'ny fatry ny Alaotra Mangoro ary atsinanana aty torak'izay koa mandrahona mitsotokony any amin'ny fatry ny Melaka sy ny ety amin'ny tendrony Atsiminy Nosy ny ambiny kosa maina ny andro aloha zany ho an'ny arapiso vao maraina ny apiso tolakandro tomanana efa manomboka miabezabezaka ny arotsakorana ho any ety amin'ny ilany atsinanana aty voakasika ny fatry ny Savasy, Analanjorofo ary ny ety amin'ny fatry ny atsinanana aty manorana ihany koa ny ety amin'ny fatry ny Alaotra Mangoro sy ny ilany atsinanany Sofia iray manontolo misy ihany koa ny tandrifondrahona ho an'ny fatry ny Melaka sy ny tany Menabe mandrahona ny any Boeny sy ny amorontsiraka andrefany Sofia izay mety efa araina orana araikotroka ihany koa izay ny alina moa zany ny ambiny somary mandrahona mitsitokotoko ary ny ety amin'ny voatany ihany koa dia efa manomboka mandrahona ny andro zany ho an'ny arapiso izay raha ny maripana antsika ho an'ny andro ny arapiso dia manana midina aloha ny maripana ambony indrindra ho any ety amin'ny ilany atsinanana nosy ny voatany fa ny ety amin'ny ilany andrefany nosy kosa amin'ny akabeny tsy dia misy fiovana firy ho an'ny andro ny alahady raha ny toetrantsika dia somary efa mahazo arotsakorana ny faritra maro akoatra ny ety amin'ny tendrony atsimo atsinanany nosy aty mety arahina kotroka moa zany zay ho any ety amin'ny fatry ny Menabe sy ny any atsimo andrefana ho betsaka ihany koa izay rotsakorana zay ho any amin'ny fatry ny Sava sy ety amin'ny fatry ny Analanjorofo ary ny faritra atsinanana aty zany ny maripana antsika ao amin'izay andro ny alahady izay dia midina hatrany ny maripana ambony indrindra ho any ety amin'ny ilany avaratra tsinana nosy mahatratra hatrany amin'ny 420 degré celsius torak'izay koa ny ety amin'ny voatany moa zany misy hatrany amin'ny 420 degré celsius ihany koa ny maripana ambony indrindra any Vakinakara hatrany ety amin'ny tapany atsimo andrefana aty zany no mafana indrindra misy hatrany amin'ny 13 degré celsius ny maripana ao anatin'izay ho an'ny andro ny alatsinainy dia tomanana mbola somary manorana hatrany aloha zany raha ny ety amin'ny morontsiraka atsinanany Nosy
na dia efa aty amin'ny atitany melaka aty ny mety misy an'ilay rivodoza amin'izay fotoana izay manorana tandrivo-drahona raha ikotroka zany raha ny aty amin'ny tapany andrefany anosy atya dia mpivoatany kosa mandraona ny andro zay mety arahina orana malefaka miatoato atrano zay eny antsefatsefany eny moa zany dia aty amin'ny tapany atsimo atsinanana atrano aloha zany no maina ny andro ary koa ny any amin'ny tendrony avaratrano ny maripanatsika amin'izay androny alatsinainy izay dia mbola tsy de misy fiovana firy ny maripana ambony indrindra raha ny ampovoatany dia aty amin'ny tapany ampovoany andrefana ihany koa dia misy fiovana ihany koa zay somary misy fidinina moa zany ny maripana ambony indrindra izay dia aty amin'ny tapany avaratra atsinanana no efa somary misy fiakarana tsikelikely ny mafana indrindra dia ny any atsimo atrano aloha zany satria dia eo amin'ny 20 degré eo ny maripana ambony indrindra mahakasika ny fahalotoany rivotra kosa indray raha ho any Antananarivo manokana ny zavatra tsapa aloha zany nanomboka tamin'ny 7 ny volana ka hatramin'ny 14 ny volana Desambra 2021 dia somary nahitana fianana izay fahalotoana izay raha ny refy dia somary alatsaka ny fetra ny OMS na ny vondrona iraisam-pirenena mahakasika ny fahasalamana moa zay mitsipika maintimainty hitantsika amin'ny sary izao izay fetra izay ny refy natao taty amin'ny manodidina ny ampandrianomby sy ny teny Andraharo ary koa ny any Sonerany eny zany dia latsaka an'izay fetra ny OMS zay fa ny manodidina an'Ambohidany somary mbola niakatra hatrany izay fahalotoana izay noho ny fivezivezeny fiara tafahoatra tamin'ireny manodidina ny faritry moa zany no tena mahatonga izay raha ny vinavina ho ato anatin'ny 3 andro avy dia isy fianana izay na ny aty amin'ny manodidina ny Ambohidahy ihany koa dia atsapana an'izay fianana izay satria dia ilatsaka ny orana ary koa somary tsoka ny rivotra eto andrenivohitra izay ampiana an'izay tany fahalotoana izay ity vokatra ity moa zany dia isaky ny talata sy ny azomano arosoanao eto ary anasananao hatrany anaraka ny fandarana meteo ary izay ihany koa no azona roso tamin'ity androany ity mirary fiatsambatra ho antsika velomo tompoko.